Soyons fiers. Faisons partie de la famille Parabole. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Tongolo voatetika, miavaka kotomila, paty, ampio sardine Annie. Vita ny sakafo. Sardine Annie, ankafizy amin'ny fotoana rehetra. Mofo mikarepoka, tetika voatabia. Ampio sardine Annie. Vita ny sandwich. Ankafizy amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Avec Philips, entrez dans un monde de rire, de frissons, d'émotions, de sensations. Vivez le grand spectacle de la Coupe du Monde avec la série 9000 de Philips, la Smart TV à écran 65 pouces Smart, LED Ultra HD. CDF, une garantie de qualité. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no iarabananao ao anatin'izao fampalalam-baovao ny fahita lavitra kolo izao manasanao mpanajana tompoka anaraka izany hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika avy hatrany raha vao miresaka asa-panjakana avy hatrany dia kolokolo sy fitarainana no miverimerina matetika. Tsy ny kolokolo ihany fa hatramin'ny fomba fiasa amin'ny ankapobeny no matetika tsy mahafa-po izay rehetra mila raharaha eny anivo ny fanjakana voakasika izany avokoa ny ministera rehetra sy ny rafitra isan'ambaratongany. Mbola lavitra ezaka ny fanjakana tsara tantana noho izany. Antony nisian'ny atrikasa izay niaonan'ny ministera isan-tsokajiny andinihana ny fomba iatrehana izany loha hevitra niraisina ny hoe efficacité de l'appareil administratif de l'État. Ny zava-misy tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitantanan-draharaha eny anivon'ny asa-panjakana. Ny andindiny. Filan-draharaha amin'ny fanjakana zo fototra nanan'ny olom-pirenena tsirairay izany. Ny endrika tsotra indrindra ahitany mponina azy dia ny fanaovana taratasy fanamarina-ponenana, fikarakarana kopia, kara-panondro hatramin'ny taratasy tany. Manoloana izany anefa na dia eo aza ny ezaka maro samihafa, filaharana, fivezivezena, fangataham-bola ankolaka, mironany amin'ny resaka kolikoly, fomba mampihetsika samihafa no mahazo ireo olom-pirenena mila raharaha. Ireo no miverimberina isaky ny hanao taratasy eny anivon'ny sampan-draram-panjakana. Zay zao anisan'le manana boky rovitra dia nefa ny amin'le boky rovitra zany andoavana vola daholo le taratasy rehetrarehetra nefa ny mivezivezy be hoe mankany amin'ny ATT, mankany amin'ny président. Ka indrindray le olona tsy afeniny le aloha eo amin'le humeur zany nefa raha ohatra ianao sanam-panabeany koa io rehefa ianao zany atositsika hoe servisy mifandray besaka aman'olona dia tokony mifanaraka amin'izay koa zany ny ainanao zany karazana comportement professionnel zany. Ho an'ny eny anivon'ny ministera ihany koa ohatra matetika no baranahiny ny ora fidirana sy ny firavan'ny mpiasa. Tsy misy raha teo ny fanaraha-maso izany ho an'ny ankamarony. Tsy maharaka ny isan'ny olona mivezivezy mikarakara taratasy noho izany ny mpiasa. Antony na tonga ny CSI na ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité hikarakara ny atrikasa iaonan'ny ministera isan-tsokajiny teto amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny androany. Tanjona ny ametrahana fitsipika iraisan'ny rehetra izorana amin'izay fanaraham-penitra eo amin'ny fitantanan-draharaha izay. Zava-dehibe nisin'izany atrikasa izany hoy ny Prime Ministre. Tsy azo lavina fa miaratsy ny fahatokisana ireo androm-panjakana. Ankehitriny miezaka ny mamerina indray izay fahatokisan'ny olom-pirenena sy ny vorona iraisam-pirenena ireo androm-panjakana ny governemanta izay mitaky ny fiovan'ny fitondran-tena ny mpiasa-panjakana satria mitaky izany ny malagasy ary ilaina raha teo izany ho an'ny fanarenana ny lafin'ny ara-tsosialy sy ny ara-toekarena. Parce que le redressement social et économique requiert Ny fatokisan'ny vahoaka ny fanjakana no tanjona tratrarina amin'ity atrikasa ity. Mbola amin'ny volana septambra sy desambra nefa vao iverina ivory indray izy ireo rehefa mipetraka eto ny fototra iombonana hoenti manatsara ny endriky ny raharaha-panjakana. Andrafitra paikady iray iraisan'ny rehetra sy isaky ny departement eny anivon'ny ministera avy eo ny CSI aorian'izao atrikasa izao. Ny ministera tsirairay avy avy eo no samy anao ny tombanezaka aorian'izay ka ho taterina sy ho velabelarina amin'ny atrikasa faharoa izay atao amin'ny volana septambra sy desambra ho avy izao.
Ny arahana séance de travail dia misy fanakalozakevitra mety misy zavatra iraisan'ny gouvernement ministère maromaro ohatra zao resiko raha misy ministère consonance économique mety misy zavatra maromaro mety iraisany dia inona ny outil azo iarahana miasa am'izay raha mijery atsika ny resaka élaboration de budget ohatra izy moa no afaka mamaky ny loi de finance zay fantatsika fa matevina tsara matevina be ary am'izay fotoana zay izy no afaka milaza hoe navaky anina hatramy voalohany ka hatramy farany dia inona natao mba hatonga le loi de finance ohatra accessible rehetrarehetra. Manoloana izany misy ny vaovao malaza izay efa andrasan'ny vahoaka ny mangarahara ary azo atao tsara diany izao tsy miandry an'io fepotona io raha toa ka te hanatsara ny endriky ny fanjakana amin'ny fametrahana fanjakana tsara tantana. Isan'izany ohatra ny finiavan'ny fanjakana iroso amin'ny fifidianana amin'ny fampandaniana lalàna vaovao manaraka ny toetrandro momba ireo sampandra-panjakana samihafa. Eo ihany koa ny famoahana ny marina momba ny raharaha-bois de rose sy ny afera isan-karazany mahakasika ny aim-pirenena mahavoatontonona ny mpiasam-panjakana ambony samihafa. Fa vaovao avy eny anivon'ny anteny miram-pirenena kosa no anivozantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ravandroany ny vondron'ny solombavim-bahoaka na ny Union des députés indépendants niditra tao anatin'ny vondrona parlementaire HVM na ny hery vaovaon'i Madagasikara izy ireo raha ny vaovao azo teny ny Tsimbazaza androany tany am-piandohana nahitana solombavim-bahoaka misy 520 tao anatin'ny UDI izay tarihan'ny député isany Laiso Jean-Pierre fantatra amin'ny anarana hoe Jaovato Rara momba ny bois de rose voafidy ho solombavim-bahoaka avy any Antala eo ihany koa i Andrianarivo Ary sy Randrina Soloniaiko izay samy filoha lefitra. Atreto tsy mbola naharenesam-baovao kosa ny antsiprian'ny fandaharam-potoana amin'ity herinandro ity izay nandalo tao amin'ny conférence des présidents raha ny tokony ho izy andalo amin'ny fivorombean'ny solombavim-bahoaka amin'ity herinandro ity ireo volavolan-dalàna tolo-dalàna 3 azafady efa eo ampilatana ny braomaritra ankehitriny rehefa avy eny amin'ny gouvernemanta. Makasika kosa ny fitaterana no anivozantsika ny fampalalam-baovao tsy miteraka fantiantoka goavana ho an'ireo kompania mpitaterana anabakabaka eto Madagasikara ny mbola fijanonan'ny Madagasikara ao anatin'ny listra be izay tsy afaka misidina ny abakabaka Europe intsony raha nambaran'ny ministry ny fitaterana androany mbola misy sidina miazo ireo continenta hafa azo ampiasaina tsara ny Airbus 340-300 ny Air Madagasikara ankilany eo amin'ny fifamoivoizana an-dranomasina efa misy mpanaramaso avy amin'ny ministera ny fanarahana ny lalàna mifehy ny fitaterana an-dranomasina sy ny an-dranomamy arahantsika ny fanadidina miaraka amin'ny ny andro rendrenarso. Sidina efatra isan-kerinandro avy amin'ny Air Madagasikara ihany no miazo ny renivohitry Frantsa ao anatin'ny herinandro. Ankoatra ny miazo ny La Réunion sy Mayotte, tsy afaka miazo ireo firenena Europeanina, ireo fiaramanidina feto Madagasikara. Vitsy anefa io sidina makany Frantsa io, raha mitaha amin'ny sidina makany amin'ireo firenena Aziatika, toa ny Guangzhou, Chine sy Bangkok. Hatreto, tsy mbola fatiantoka raha ho an'ny kompania mpitaterana Air Madagasikara, ny fividiana ireo Airbus 340-300 roa tafiditra ao anatin'ireo voarara tsy afaka misidina makany amin'ireo firenena Europeanina. Air Mad, c'est une société anonyme. Manana stratégie commerciale sy marketing izy ary raha nanao an'iny opération iny nino sy matoka fa efa nisy étude financière aty amin'ny voalohany natao ka hatreto aloha mbola tsy naheno sy tsy manana an'izay hoe bilan financier ahafahana miteny hoe fa perte iny opération iny na dia io aza ny annexe be. Ankilany mahakasika ny fitaterana anatiny eo amin'ny fifamoivoizana an-dranomasina manoloana ireo faharendriana sambo tany amin'ireo morontsirak'i Madagasikara toy ny tany belo sy mananara izay nahafatesana olona maro. Nambaran'ny minisitra androany fa efa misy ny circulaire nalefan'ny ministera mampatsiahy ireo lalàna mifehy ireo sambo indrindra mahakasika ny fitaterana entana sy ny olona ny volana aprily farany teo. Zay circulaire zay zany ny application sur le terrain dia misy inspecteur no manao an'ireny fitsidiam-paritra mijery hoe naran'ireny olona reny ve ny directive avy aty amin'ny ministère. Ny mampalahelo moa zany dia mbola misy ihany amin'iny tsy manaraka an'izay tenin'ny ministère zay ka ny ministère dia mandray andraikitra na ny fanasorana ny tompona andraikitra zany na ny famindra toerana azy
fa en tout cas zany io zany tsy négociable mihitsy natao ministère. Nanabakabaka na an-dranomasina araka izany mbola maro ireo sehatra tsy maintsy mila fanaraha-maso sy mila fanarenana eo amin'ny tontolon'ny fitaterana eto Madagasikara. Raha tsy hiviny tamin'ity volana ity, lozan-dranomasina sy an-dranomamy telo no nitranga ary nahafatesana mpandeha maro. Momba ny sidina nabakabaka kosa indray, mbola nanantitra ny Eoropeana tany Bruxelles ny volana avrily farany teo fa mbola mijanona ao anatin'ny annexe B ny fiaramanidina Airbus miisa 2 ny Air Madagasikara. Eo amin'ny tontolon'ny fizahantany kosa na dia manodidina ny 700 aza ny fitomboan'ny isan'ny mpizahantany tonga teto Madagasikara hatramin'ny fiandohan'ny taona araka ny taremarika avy amin'ny ONTM. Azo antoka kosa ny iakaran'izany hatramin'ny 10 na 12 isanjato hatramin'ny faran'ny taona 14 sy 2000. Tsy tena mbola hita taratra amin'ny fafenoan'ny sidina iraisam-pirenena loatra eto ny fivirenan'i Madagasikara amin'ny rafitra manaraka ny lalam-panorenana raha ny taremarika avy amin'ny loharanom-baovao iray iny anivon'ny kompania ny Hermad. Ankoatr'izay, ho an'ny ratsaparitra ny Office national momba ny fizahantany eto Antananarivo na ny Ortana, hevitra iray hoentina manatsara izany ny fampahafantarana ny antsoina hoe fizahantany ara-piarahamonina na ny tourisme villageois. Ny andindiny. Tsy ireo karazam-biby sy zava-maniry mahery ny 5 sy 4 tsy misy eto Madagasikara ihany no azo amidy eto amin'ny tsenan'ny fizahantany iraisam-pirenena. Na dia tsy misy afa-tsy eto Madagasikara aza ny 8 isanjaton'ireo zava-mananaina ireo, na hijery maso sy ihany ka izany mivantana no antom-pahatongavan'ny 5 isanjaton'ny mpizahantany, dia azo amidy ihany koa ary mahaliana mpizahantany ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina malagasy. Ny tantara sy ny fomba amam-panao indray no amidy amin'ny antsoina hoe tourisme villageois na ny fizahantany ara-piarahamonina. Vokatr'izany, tsy voatery ho moron-dranomasina na valan-javaboary no anaovana izany. Ny faran'ny herinandro teo ohatra, iray amin'ireo toerana 7 ao vakina karatra ahafahana mandray mpizahantany no nitsidihan'ny Ortana niaraka tamin'ny malagasy sy vahiny anjatony. Andriambilany, komina iray izay mandray mpizahantany 500 isan-taona eo. Rehefa tonga ety, fomba, sakafo fanao malagasy manontolo no andraisana ny vahiny. Efa misy rafitra zany aty amin'ny toerana, misy olona eto an-tanàna zany efa manana rafitra afaka mandray andreo vahiny, afaka misakafo zany sy afaka matory koa ety an-toerana amin'ny fombafomba aty ambanivohitra moa zany amin'ny teny frantsay hoe chez l'habitant. Dia izay le anisan'ny taritana ny sain'ny olona sy tiany ho asehoan'ny olona androany. Dia tongotra trano matetika no atao rehefa manao tourisme villageois. 12 kilometatra mihodidina no natao teto Andriambilany, miala eo Ambatofotsy, any amin'ny 80 kilometatra miala Antananarivo. Maro ireo toerana nahaliana ny vahiny. Intéressante parce que on a découvert quand même un nouveau site. Tena nahaliana, zava-dehibe satria nahita zava-baovao maro izahay. Ohatra fotsiny ny adiry ny fambolekazo hitanay teny an-dalana rehetra teny. Isan'ny nahaliana ny fahitana fa misy ezaka atao momba ny fambolekazo aty amin'ny nosy tahaka ny Madagasikara. Teo ihany koa ny tantaran'ny toerana samihafa. Itsakilan'izay, ekena fa tena mahay ary mahafantatra tsara ny mpitaridi avy ao amin'ny Ortana. Izany arena maro hitanay tety ny tantaran'ny toerana maro izay tsorona fa tena mifono sy ambaratelo ary manana ny mampiavaka azy. Koa raha tsy miaraka amin'ny malagasy izay mahafehy tsara ny tantara sy ny fomba teto imerina dia azo antoka fa sarotra ny ahafantatra azy ireny. Na ny sary azonay taty aza mampihetsi-po ary mahalaza zavatra maro. Très touchant et vraiment parfois des clichés carte postale. Ho an'ity vahiny iray ity, tsy azo idivirana ny tondra ny fianakaviana hiverina eto Madagasikara raha vao misy ny hirika. Nazava tamin'izy ireo ihany koa fa ampahany kely monja amin'ny haren-tsaina sy ny fomba ara-piarahamonina malagasy no hitan'izy ireo nefa efa tena mahaliana. Isany mampiavaka an'ity fokontany ao anatin'ny komina Andriambilany ity ohatra, ny famerenana indray ny kianja maitso izay toerana fikabariana taloha tamin'ny fahampanjaka isan-tanàna. Ny taona 9 sy 2000 sy 9 sy 2000 no tsara indrindra ny teo amin'ny tontolon'ny fizahantany hatramin'ny taona 10 sy 2000. Nahatratra efatretsy ny mpizahantany tonga teto Madagasikara tamin'ny taona 9 sy 2000, tsy misy afa-tsy 5 alina sy 3 hetsy zany ny taona 13 sy 2000 raha ny taremarika ankehitriny. Mijana ho separina tsy voatrandraka araka ny tokony ho izy ny sehatra ny fizahantany eto amintsika. Hatramin'ny taona 7 sy 2000 izay nitrandrahana azy, efa manomboka be mpafantatra ary amidy any ivelany ihany koa ankehitriny ny fizahantany eo amin'ny fiarahamonina na ny tourisme villageois tahaka izao. Fa ho foana ao anatin'ny efa-taona ny fitrandrahana antsokosoko ny andramena raha nambaran'ny ministry ny tontolo iainana.
Isy ny fivoriana izay atao any Genève amola volana ireo paikady ahafahana mivarotra ireo tahirina andramena misy amin'izao fotoana izao. Isan'ireo manampy ara-teknika ny Madagasikara ny gouvernement japonais eo amin'ny ady atao amin'ny fitrandrahana antsokosoko ny andramena nisy ny fionana teo amin'ny ministry ny tontolo iainana malagasy ny japonais androany maraina mikasika indrindra ny fiara-miasa no ny fampidiniana nandritra izany. Toy izao ny fanampanazavana. Misy ny ataontsika hoe plan d'action izay natao izay ho nangaviana zareo mba hanampihany amin'ny fanatanterahana azy surtout ny misy ny présentation izay ho atao any Genève atoato mba ahafahantsika mivarotra amin'ireo andramena. Ny action atao tsy tonga dia hoe ho hita anatin'ny ray volana na roa volana ny résultat fa ny ministère zany miaraka amin'ny gouvernement malagasy efa nametraka ny comité interministériel iny anao an'le action ary ny action eritreretina hoe ho atao à moyen terme atao anatin'ny 3 ans na 4 ans zany mba eritreretina hoe tena foana tanteraka ny exploitation illicite ny andramena. Mbola hijanona amin'izay tontolon'ny toe-karena izay hatrany isika ao anatin'ity fanadihadiana ity. Mila intsy ny fampidirana eto Madagasikara. Ireo mpanambola sy mpanan-karena no tokony andoha betsaka kokoa izay amin'ny ankapobeny ny votoatin'ny tolo-kevitra nataon'ny FMI izay nandalo teto Madagasikara. Niona tamin'ny Prime Ministre ny mpikambana eo anivon'ny gouvernement ary ny gouvernoran'ny Banque FB izy ireo androany tetsy amin'ny Colbert Antaninarenina. Ilda Sinjo. Manodidina ny 900 ny ari-karena VAOVAO ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana ny vola ampitsiriny eto Madagasikara. Isan'ny ambany tsy ambany ety amin'ny firenena afovoany sy atsimon'ny Afrika izany raha ny nambara ny solotenan'ny FMI. Nanolotra tolo-kevitra izy ireo arak'izany ny tokony hanatsarana ny fidiram-bola amin'ny alalan'ny etra ahafahana manamafy ny fahafahan'ny Madagasikara hiatrika ny fampandrosoana. Donc il y a des possibilités de rationaliser ces lois fiscales en visant le code, en simplifiant les codes et en taxant plus les riches pour ne pas être les plus riches pardon, pour ne pas avoir plus de pression sur les pauvres. Yeah, well, there's your question. Yes. Akoatra ny fanitsinana ny lafin'ny etra voaresaka nandritra ny fiaonana tamin'ny gouvernemanta ihany koa ny fomba anovana ny fitantanana ireo vola arotsaky ny fanjakana na ny subvention amin'ny sehatra maro misy izany ankehitriny. Mila asiana fijerena manokana ihany koa ny mikasika ny sandam-bola malagasy. Donc, une grande décision prise, c'est de mettre le taux de change qui soit relié au marché. Et aussi ce matin, durant notre réunion avec la Banque centrale, il a été décidé de laisser le taux de change être décidé par le marché et non pas par intervention. Na eo azy ireo fepetra maro apetraky ny FMI ireo milaza androany ny lehiben'ity délégation ity fa fanampianan'ny Madagasikara anarina ny toe-karena ihany izany fepetra izany. Tsy nanambara kosa ireto eo anivon'ny FMI ireto raha nanontaniana momba ny fahitan'izy ireo na afa-po na tsy tamin'ny fomba nitantanana andreo vola teo aloha. Itodika eo amin'ny pejy sosialy kosa indray isika tsy vitan'ny commune Antananarivo ny mampiatra ny lalàna sy ny fandaminana ny tsena noho ny amaroan'ny mpivarotra manodidina ny 200 ireo mpivarotra nafindra eny amin'ny magro bioririka 300 hafa kosa eny Ambodifilao. Vitsy mandeha ireo toerana ireo ary atahorana ihany koa amin'ny fandriampahalemana ho ireo mpivarotra izay tsy manaiky ny afindra toerana. Ka itao andretsalava. Hatrany amin'ny telo arivo ny isany mpivarotra amoron-dalana eto an-drenivohitra araka ny tombatombana avy amin'ny commune Antananarivo. Raha ny hetsika natomboka androany nefa dia ny ray ampahavalon'ireo ihany no nahitana vahaolana ary vahaolana mbola mahabe resaka. Androany 500 no nomena toerana ary lalana no navadika ho tsena. 200 natao teny amin'ny sisin'ny magro bioririka, 300 nalefa eny Ambodifilao. Misy ny sasany mahazo ticket dia misy ny sasany tsy mahazo nefa le olona nefa be dia be tsy anaso. Ny farafaratsina izany mba hoe avela ihany aloha le mpivarotra izany mba hivarotra aloha para-pahitana para-pisokatsy le asa. Efa nisy tompoko fifampiresanay tany an-trampokon'olona isotry niaraka tamin'ny PDS vaovao dia nandoa ticket izay 500 ariary.
isan'andro hoe anaovana tsena etỳ manodidina anay tety ihany gaga izay tompoko fa tsy tanteraka le izy fa lasany amin'ny macro indray zay ny lasana alefany manaky hipetraka ety zay amin'le fizarana numéro nefa le fangalana numéro zany zay teto hatramin'maina ny andro teto nefa rehefa teo hoe zay nahazo numéro ihany no mahazo le numéro zay nefa very fotoana teto hatramin'ny maraina gamena place zareo fa rehefa misy place hipetrahana zany dia tokony mba manaraka zareo fa io koa mba fitadiavana zareo ohatra hoe soronao amin'io dia mba inona raha tokony ataony lasa tsy asa atao izy zany fa lasa mety hoe angalatra sy mety zany. Voalaza fa notsongaina ireto mpivarotra nahazo toerana ireto ary nanjaka ny kolikoly tamin'izany. Intelo niverina tao amin'ny komina Antananarivo renivohitra izahay nitady fanazavana avy amin'ny komina saingy tsy nisy afaka nandray anay ny tompon'andraikitry ny komina. Andrasana ny fivoaran'ity raharaha ifanoloanan'ny mpivarotra sy ny komina Antananarivo ity. Marina fa tsy eto Analakely sy Behoririka ihany no misy ireo mpivarotra amoron-dalana eto an-drenivohitra. Ahitana izany avokoa ny toerana rehetra ahitana mponina mivezivezy. Hatreto madity ary milaza tsy hiala ny ankamaroany ny ireo mpivarotra. Eo amin'ny pejin'ny finoana kosa indray nanomboka omaly ny Ramadan iray volana natokana ibibahana sy ifadiana hanina ary anaovana asa soa ho an'ireo mpino silamo manomboka amin'ny 7 taona ho an'ireo vehivavy ary 12 taona kosa ho an'ireo lehilahy mifady hanina avokoa mandritra ny tontolo andro. Ankoatra ny amin'ny alina dia 5 isan'andro no mivavaka, olona 500 isan'andro no ahazo tombotsoa ho an'ny eny atao madinika manokana. Ka itao Andretsilavo. Alohan'ny mpisan'ny masoandro hatramin'ny letehany ny hariva, tsy mahazo misakafo, misotro rano. Eny fa na dia mitelin-drora azy ireo mpino silamo mandritra ny iray volana fankalazana ny Ramadan. Tsy voafaritra ao anatin'izany ireo ankizy vavy latsaky ny 7 taona, ankizy lahy latsaky ny 15 taona ary ireo be antitra mihoatra ny 80 taona. Volana fahasivy araka ny calendrier musulman no fankalazana izany isa-taona. Ankoatra ny fivavahana sy ny fivadiana hanina, miezaka manao asa soa ho an'ny mpiarabelona izy ireo. Misy asa sosialy ataonay mizara sakafo isan'andro isan'ariva 500 plat, zany hoe io zarainay manerina ny fokotany vitsivitsy manodidina eto isan'ariva mihitsy mandritra ny ray volana ary tsy tapaka mihitsy mifanaovana eo. Ary tsara marina moa zany tsy hoe islamo ro omena ireo fa ny olona izay mpiaramonina samy olombelona, satria ny olombelona araka amin'ny fahitany fona islamo prala avokoa na amin'ny alalan'ny maha olombelona azy na amin'ny finoana izay misy azy. Ka ireo fantanay rahalanay sy ranabavinay izay sahirina dia ampina amin'ny asa sosialy io isan'andro izany. Toy ny amin'ny mpino kristianina izay misy katolika sy protestanta, misy antsoina hoe shiita sy sunnita amin'ny fivavahana silamo. Mpino silamo avokoa ireo, manana n'Andriamanitra tokana ary Mahomeo mpaminany lehibe ary ny Coran. Samy mankalaza ny iray volan'ny Ramadan avokoa ireo, na misy aza ny fahasamihafana amin'ny fomba fanao. Fa io samy mihafa fa nefa mpaminany raiky ny samby hoe mpaminanay dia ray Andriamanitra tokana ihany dia mpaminany Mohamad sallallahu alaihi wasallam mitovitovizany fa fomba fanaovana sola ny mahasamihafa anay kely fotsiny fa izy moa marabe zany fa tsy dovy tantara daholo ny mahasamihafa anazy fa ray dia samy ray daholo zany zahay samy silamo ray samy manompo ny zagnahary tokana sady samy misy olo mpaminany zay ndrano farany mpaminany Mohamad sallallahu alaihi wasallam. Raha ny loharanom-baovao azo, kristianina ny 20 isanjaton'ny malagasy, 20 isanjato ireo mpivavaka ny enti-paharazana mampifandray ny velona sy ny maty amin'ny alalan'ny razana ary 10 isanjato ny silamo. Ara-tantara tany avaratra andrefana faritra Mahajanga no niavian'ny finoana silamo voalohany teto Madagasikara. Fa lavanila milanja 720 sy 503 kilao fa tsy 720 sy 503 taona araka ny vaovao rehetra amin'ny androany maraina. Ny lavanila saiky amidy ka tratra tao Mahanoro. Ny fitangosana mialohan'ny fitaom-piotazana no antony nanagazan'ny fanjakana ireo lavanila ireo. Mbola tsy fantatra hatramin'ny androany izay hoe atao ahoana ireo lavanila ireo. Dingana voalohany izao no tanterahina izao raha ny nambarany avy ao anivon'ny ministeran'ny varotra. Ny andro Andrendrenarso. Voasokajy isan'ny fandikana lalana amin'ny feny sy ampiarina lavanila ny fitangosan'izany mialohan'ny fotoana. Raha tsy hiviny nanomboka ny 20 jona farany teo ka tsy hifarina raha tsy ny 7 volana septambra ho avy izao ny fisokafan'ny taom-piotazana lavanila amin'ity taona 2024 ity.
Ambolana maro no amaritana ny fanombohan'ny fiotazana isaky ny faritra arakaraky ny fahamasahan'ny lavanilina. Tsy mahatratra ny fenitra takin'ny tsena iraisam-pirenena izay mandany ny 700 ny lavanilina eto Madagasikara arak'izany ireo lavanilina notazana mialohan'ny fotoana ireo. Ilay any amin'ny gazety mivoaka any amin'ny gazety any zao dia milaza misy hoe 3588 tonnes. Zany hoe tiana zany mba hoe manitsy an'izy io fa tsy tonne io fa 3588 kilos izy io. Récolte avant ouverture en campagne moa zany le izy dia zay zany no antony fa mandeha zany procédure mikasika ny zavatra. Ho an'ny top varotana 324,000, 420,000 napiditra hatramin'ny 7.20 miliara ariary ho an'ireo mpandrarara toe-karena sy ny fanjakana ny fandranatsika lavanilina makany velany. Ny vidin'ny lavanilina izay efa mahatratra 520 hatramin'ny 20 euro ny kilao eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Anisan'ny manana ny lazany ihany koa ny lavanilina eto Madagasikara noho ny tahan'ny vanilina mihoatra ny takin'ny fenitra iraisam-pirenena. Hatreto no giazan'ny fanjakana fotsiny aloha ireo lavanilina ireo araka ny fanazavana azo avy amin'ny ministera androany. Goavana ihany anefa izany hoe lavanilina 3.5 tonnes zany raha ampitaina amin'ny vokatra fanondratsika isan-taona izay mahatratra hatrany amin'ny 5,000 tonnes. Eo amin'ny lafin'ny fanabeazana kosa indray nanomboka androany ny adina ara-panatanjahantena na ny EPS ho an'ny fanadinana mpanjakana baccalauréat. Ny gym baccalauréat izay fotoana ijerena ihany koa an'ireo mety au relève eo amin'ny taranja atletisme ho an'ny eo anivon'ny fédération. Isan'ny namokatra izany teo amin'ny kianjana Alarbi izay mahery ny manodidina ny 7,000 mahery raha ny an'ny foibetoerana lycée Rabearvelo. Ity ivitoerana ity izay iray amin'ireo 5 eto Antananarivo sy ny manodidina. Sorokotondrina no mitaritra ny andindininy. Fanadinana azonanao ho an'ny mpianatra saingy fitsirihana ireo kitan'ny atletisme kosa ho an'ny teknisiany au niveau fédération. Itsirika ireo tanora izay mety ho kitan'ny fanatanjahantena malagasy ratra izay no atondrian'ireo eto anivon'ny fédération malagasy ny atletisme tetỳ Alarbi androany. Fijerena relève moa dia hita hoe amin'ilay spécialité indrindra ho anay aty amin'ny atletisme hita izy hoe misy barème ary hitanao koa izy na ny qualité na style de course zany jerenao daholo performance moa igny ihany hoe misy fe azo amboarina ny performance satria ireo atleta reo leo ankizy reo mbola tsy dia matianina ohatrany hoe atleta any anaty club. Politika vaovao natomboka tamin'ity taona ity ny fitsirihana tahaka izany. Tamin'ny EPS BPC farany teo no efa nahita ankizy ampoly ny fédération ho andreo hita fa afaka miditra eo amin'ny sehatry ny atletisme. Nizara roa ny tontolo andro androany raha ho an'ny teto amin'ny kianjana Alarbi. Ao ireo niditra tamin'ny 7 ora sasany maraina, teo ihany koa ireo niditra tamin'ny 2 ora sasany tolakandro. Tranga-piseho matetika eny amin'ny faritany rehefa fanadinana tahaka izao no hoe tsy misy ny sehatra ahafahana miadina amin'ny taranja-panatanjahantena samihafa. Feno kosa ireo taranja nisafidin'ny mpianatra ho an'ny Antananarivo. Ny taranja iadinana zany dia arakaraky ny safidin'ny ankizy ny atao hoe sport individuel. Ohatra natation zao efa vita tamin'ny sabotsy ho an'ny faritra Antananarivo sy manodidina. Raha misafidy ankoatra ny natation izy dia ao ny course de vitesse, ao ny lancer de poids, ao ny saut en longueur, ao ny gymnastique au sol. Nizotra am-pilaminana ny fanadinana EPS raha ho an'ny androany. Hatramin'ny fotoana nandalovan'ny mpanao gazety teny an-toerana, nisy 7 ireo nisy olana teo amin'ny taratasy fiantsona. Ny tsy nitondrana kara-panondrona taratasy mitovy lanja amin'io no maro tamin'izy ireo. 12 kosa ireo tsy nahavoarain'ny taratasy fiantsona. Ray ny tapaka vokatry ny fianjerahana, nisy vitsitsy ihany koa no nahitana ratra madinidinika, misy ny torohevitra avy amin'ireo mpitsabo. Amin'ny ankapobeny zany tena misy tsy miomana mihitsy ny ankizy fa dia hoe anatrika baka vao mahita terrain. Zay vao mihazakazaka dia zay no olana tena sedraina fa ho an'ny ankizy raha izao vao hoe tena ikotrana efa tara loatra fa mihinana sakafo mampatanjaka zany no omena dia miomana ara-tsaina hoe hiatrika fanadinana satria tena fanadinana le izy. Mpianatra 477,700 no voasoratra anao fanadinana ara-panatanjahantena eto, izay sokajy teknika ny 17,503 ary sokajy adeo ny 7,703 avy any Sabotsina Mena sy Andoharany Fotsy avokoa. Misy fanatanjahantena maromaro azon'ireo mpiadina isafidianana na eo amin'ny ombonana izany na eo amin'ny manokana na individuel. Amin'ny 12 volana Jolay ho avy izao ny farana ny fanadinana ara-panatanjahantena rehetra.
fa rehefa miresaka fanatanjahantena ihany sika dia manodidina ny 2 alina ariary ka hatramin'ny 5 alina ariary ny vidin'ny brazuka izay baolina mitovy endrika sy loko amin'ilay baolina ofisialy amin'ity mondial taona 2024 ity izay atao atsy Brésil ety amin'ireo mpivarotra baolina eto andrenivohitra. Ny tsenan'ny baolina izay mandeha amin'izao antenantenan'ny mondial izao. Maro ireo olona no mitady an'io karazana baolina manokana io. Zorikotandrina ihany. Tahaka ity ny baolina dakandry Messi sy Neymar ary Van Persie, Robben ary Benzema ny Brésil ankehitriny. Itony indray izao ny baolina lamaodin'ny bandy kely. Ifanotofana ihany koa ny mividy azy eto amintsika. Mahalafo bazoka 10 ankehitriny ny mpivarotra iray mandritra ny tontolo andro. Le baolina mondial zao tena mataitra ny olona zany, reny be mpividy amin'izao. Raha ohatra nareo mety hoe malafo filisanandreo nareo amin'ilay baolina amin'izao. Arakarany le tsena indraindray arany mety 2 na 3 parivany andro. Arakaraka le tsena zany na 10 eny. Baolina mondial aloha lafolafo manodididina ny 125-150 eo ihany zany vidina baolina mondial. Iray amin'ireo mpividy ity raim-pianakaviana ity. Nentin'ny fitiavam-baolina sy ny fanomezana fahafaham-pony ankizy dia tratra ny fanainga-lavitra avy any Tomasina tonga eto andrenivohitra hitady ity karazam-baolina iray ity. Ny ankizy zany zao maniraka hoe vidiany baolina le ampiasaina any mondial mihitsy iny. Dia ny tena koa moa zany tia baolina raha teo. Tsy maintsy mividy baolina androany. Zay koa moa zany olona mandalo eto. Araka izany, ity baolina mitovy amin'ny ampiasaina any Brésil ity aloha ny tena tompon'ny tsena ankehitriny. Arakaraka ny fahefa-mividy ihany koa anefa fanjifanimponina izany. Rehefa baolina dia ifampitadiavana ankehitriny, indrindra ireo kelikely ho an'ny ankizy madinika. Misy baolina an'ankizy kely zao 30 000 dia misy 50 000 dia misy 75. Dia le baolina an'olon-dehibe zao 100 000 dia misy 125 dia misy 175. Misy 225 arakaraka le qualité zany le izy. Raha tsy ahivina, mbola eo amin'ny ampahavalon-dalana ity fifananana iraisam-pirenena ity amin'izao fotoana izao. Firenena 4 kosa nefa fantatra fa tafakatra amin'ny ampahefa-dalana dia i Brésil mpapetrahana, i Colombie, eo ihany koa i Pays-Bas sy Costa Rica. Amin'ny ankapobeny aloha efa veloma amin'ny baolina sase sy ny baolina kapoaka fahiny. Rehefa miresaka an'izay mondial izay hatransika rasivina ny lalao omaly, resin'ny Pays-Bas tamin'ny isa 2-2, i Mexique nisaraka tamin'ny isa sahala koa sy Costa Rica sy Grèce ka niroso tamin'ny tir au but 5 ny an'ny Costa Rica ary 3 ny an'ny Grèce. Mbola mitohy ho amin'ity anio ity ny lalao amin'ny dingana ampanvarindalana. Amin'ny 7 alina eto amintsika ny lalao voalohany ahitana ny France sy i Nigeria ary eo amin'ny Allemagne sy Algérie kosa no ifandona amin'ny 12 ora izay marina fa ora eto amin'ny tsika hatrany. Itotika eo amin'ny pejy vaovao maresaka avy any ivelany isika ao anatin'ity fanadidinina farany ity. Sarotra eritreretina izany hoe arabe manana endrika zavakanto izany saingy any ivelany any. Taona vitsy izao nahazo vahana ny sary hosodoko atao amin'ny lalana. Ifaninana ao anatin'ny Guinness ihany koa ity sehatra ny kanto ity ka nandrombahan'ny teratany sinoa iray amboara roa tamin'ny fifaninanana. Arahantsika ny andendininy. Arabe nivadika ho solaitra be fanaovana sary hosodoko. Mahazo vahana izany kanto izany any ivelany any. Mamitaka ny saina ka mahatonga izy jerena ho tahaka ny tena marina. Izay no antony isiany ny sary hosodoko 3D ka ny lalana ny arabe fandehanan'ny fiara ny tena marina. Rendray eto no atao lasitra omena endrika avao. Mampitolagaga zava-bitany reto vahiny. Any Canada fanahinana mihitsy ny manisy sary hosodoko amin'ny endriny 3D toy izao mba hisorohana ny lozam-pifamoivoizana sy andehanana mafy ka hitandremana. Taranja ifaninanana ihany koa ao anatin'ny Guinness ity sary hosodoko 3D atao amin'ny arabe ity. Teratany sinoa nandrobaka ny amboara tamin'ity taona ity. Sary hosodoko goavana mirefy 702 metatra toradroa no nahafahan'ny nitra tao anatin'ny bokin'ny zava-bita miavaka ny taona 420. Arabe 520 metatra no nampiasainy nanaovana ity kanto ity izay naharitra 20 andro teo. Artista tanora avokoa no nandray anjara tamin'ity sary hosodoko ity.
Nosafidiana manokana ity hetsika ity mba hanomezana lanja ny fandraisana ny lalao olimpika natokana ho an'ny tanora andehan'ny faharoa izay atao any Nankin any Chine ny volana aogositra ho avy izao. Arabe tao amin'ny université ny anaran'izy ireo ihany koa moa nanaovana ity zavakanto ity. Mazava ho azy aloha fa tsy ny arabe an'Analakely na Ibehoririka no mety ahitana sary hosodoko 3D toy izao. Eto amintsika taorian'ny lavadavaka tena izy matetika ny tip-top no mameno ny ampahany betsaka amin'ny arabe an'Antananarivo. Mbola sarotsarotra ny eritreretina hoe ny arabe an'Antananarivo no isy zavakanto tahaka ireny. Tompolasy tompoko vavy aza tonoina fa ny fandarana almanaka sy ny tanànantsika no arahinao aoriana izao fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy izao. Ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra kolo kosa dia manome fotoananao amin'ny valora sasany izay anarahanao ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Dia izay ny koa tompolasy tompovavy no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoka.